La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soc à vitre, trise en serment. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soc à vitre. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Fotoana sisa nandrasan'ny vahoaka malagasy dia ho tonga ny fiovana. Ipetraka ho tantaran'ny Madagasikara tsy hay ho fafana ny datin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra ny taona 2024 ho avy izao. Andro izay hanovan'ny vahoaka malagasy ny hoaviny makany amin'ny tsaratsara kokoa. Raha tokony tototsaina omaly tany sambava ny fifidianana izay ho filoha vaovao ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia tsy totosy izany noho ny samborana ny filohan'ny ligina Analamanga teny Ivato. Mifamafao tanteraka ny vaovao momba n'ity fifidianana ity amin'izao fotoana izao. Maresaka iraisam-pirenena any Nouvelle-Calédonie manodidina ny 4,7 alina siraihetsy ireo mpifidy nandazabato hifidiny eny na tsia amin'ny fahazahoana fahaleovantena. 13 isanjato amin'izany no nifidiny tsia. Ny andininy ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko va fotoana ny vaovao amin'izao alahady alina izao manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia fotoana sisa nandrasan'ny vahoaka malagasy dia ho tonga ny fiovana mipetraka ho tantaran'ny Madagasikara tsy hay ho fafana ny datin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra taona 2024 avy izao andro izay hanovan'ny vahoaka malagasy ny hoaviny makany amin'ny tsara kokoa fanadina. Andro vitsimondra dia gadona ny andro ny alarobia fa 7 novambra. Andro anatanterahany vahoaka malagasy fifidianana filoham-pirenena no sady andro lehibe ipisahan'ilay tana masoandro ny vahoaka malagasy amin'izay 25 taona ateo aoriana ny iverena amin'ny fahaleovantenam-pirenena. Fifidianana ihany koa izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy antaona maro ahafahany manova ireo mpitondra izay efa hitany tsy fahombiazany ao anatin'ny fanajana tanteraka amin'ny fepetra demokratika ihany amin'ny firenena mampiatra ny demokrasia marina na dia lavitra izany demokrasia sy fampiarana ny tantandalana izany azy ireo mpitondra ny fanesy. Efa tomombana avokoa ny atriana fifidianana Winseny sy ireo mpanara-maso iraisam-pirenena mbola tsy mandao amin'ny Madagasikara ho amin'ny fametrahany ilay fanjakana tsara tantana sy tandalana amin'io andron'ny alarobia fa 7 novambra taona 2024 io hanantanterahana ny fidinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fanentanana ireo izay voasoratra anaty lisam-pifidianana hanatotosany adidiny sy ny zony amin'ny maha-olom-pirenena feno 20 taona handatsabato tompona andraikitra amin'io andron'ny alarobia fa 7 novambra ho avy izao io tsy sinenina sy ny takizay mandritra ny 5 taona manaraka no zava-dehibe ifandresena lahatra amin'izao fotoana izao. Efa mba okakosa izay ny fanaparam-pahefana, ny fampiasana ny fahefam-panjakana ao amin'ny tombontsoa manokana, ny fampiasana ny fiangonana ahazoana toerana politika sy tombontsoa am-pianakaviana manokana, ny kolikoly avolenta atao amin'ny mpitondra sy ireo akamany, fanodikodinana amin'ny volam-bahoaka ho an'ny mpitondra sy ny mpanolontsaina azy, famarotana tanindrazana amin'ny endriny maro, ny fanoranana tsokosoko ny harem-pirenena ary indrindra ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ka mahatonga ny mpitondra hevitena fa tsy refesy mandidy sy tsy maty manota. So ihany fefepotsaka iray tana masoandro ho an'ny vahoaka malagasy. Vaovao ny fampelezan-kevitra entina aminao anatin'ity fanadadinana manaraka ity indray ny mahakasika ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny kandida laharana 17 Andry Rajoelina tany Toliara. Akoatra izay ny fampelezan-kevitra izay nataon'ireo mpanohana azy na teto Antananarivo izany na tany amin'ny faritra fanadiny miantarandriana sy mampiona rakotoarson.
tahaka izao ny fahamaroan'ny vahoaka tonga ny ainy ny kandida Andry Rajoelina tany Toliara androany. Tahaka ny faritra hafa nampanantena ny ampandrosan'ny Toliara anatin'ny fotoana fohy ny tenany. Ny antsika dia fitiavana marina sa tsy marina. Ny olona manohana ny Andry Rajoelina dia tsy vidimbola fa rehefa tia dia tena tia satria Andry Rajoelina koa tena tia ny Toliara tompoko lahy tompoko vavy. Ekena sa tsy ekena? Zao no ataontsika. Betsaka ny tetikasa ho ataontsika fa zao aloha ny zavatra ho ataontsika voalohany. Fantatry ihany koa Toliara fa betsaka aminareo eto ny champion ohatranahy. Marina sa tsy marina? Za mantsy champion fantatrareo champion. Za dia champion ny karaté. Indimy any champion. Ka zao isaky manao fifaninanana dia tsy maintsy mandresy. Za tsy mba resy zany. Karatoa ka ilatsaka filoham-pirenena androany dia tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny vahoaka ny Toliara tompoko lahy tompoko vavy. Mba tiako ihany koa mba misy champion betsaka eto Toliara. Marina sa tsy marina? Milaza mahay milomano Toliara e. Marina sa tsy marina? Mba tiako ny tanyorany Toliara mba manana foto-drafitrasa manara-penitra. Marina sa tsy marina? Noho izany velorano faharoa no ataoko anareo vahoaka ny Toliara. Atsagnako ny tanako ry vahoaka ny Toliara ho asitsika piscine olympique ho any tanorany Toliara eto Toliara tompoko lahy tompoko vavy. Rehefa misy ny fifaninanana iraisam-pirenena na fifaninanana champion de Madagascar mikasika ny resaka natation dia ho ataontsika eto Toliara satria tanàna manana maizy azy Toliara tompoko lahy tompoko vavy. Apetratsika amin'ny toerana misy azy Toliara. Ekena sa tsy ekena? Betsaka ny tetikasa ho ataoko fa miteny aminareo fa hampandrosotsika ty Toliara ty. Ekena sa tsy ekena? Ho an'ireo mpanaradia azy mitohy ihany koa ny hetsika anisan'ny faritra ataon'ny mpitondra ny Fandimby Kilabao eo amin'ny resaka fampandrosoana ny any Ampania faritra Atsimo Andrefana hoy ny mponina any an-toerana. Ny kandida laharana 70 irery ihany hoy izy ireo no mpitondra efa nitsidika izany toerana izany fony izy filohany teteza mihita. Tsy manadino azy araka izany ny vahoaka ny an-toerana ary manohana azy tsy misy fepetra. Ny anay koa ma zany dia voalohany anatin'le objectif-nay koa dia hoe ka mitongila amin'ny fampandrosoa isam-paritra. Satria hitanay zany fa hoe mitongila le fampandrosoana isam-paritra. Ary zay nahatonga anay nanohana ny président Andry Nirera Rajoelina. Satria io lehilahy io tsy nahay nitongila zao. Tamin'ny teteza mita nefa izy nitondra tao. Namboatsy hôpitaly manara-penitra izy taty mba hitao fa namboatsy koa ne tamin'ny province tany. Mitovy le raha. Namboatsy Tranmora izy taty, namboatsy koa tamin'ny province any. Bâtiment universitaire namboatsy koa izy tany. Ireny Varomora reny niparitaka reny jusqu'à aminay any. Fa tsy Antananarivo eto avao. Tsy ny faharesen-dahatra vokatry ny fizarana t-shirt na fizarana zavatra mandalo fotsiny ihany no tokony haresy lahatra ny olona iray fidin'ny kandida izay toanany hoy ny antoko politika malagasy miara-miainga nandritra ny fandalovan'izy ireo tany Ankily faritra Ihosy. Mila fantarina ny vinanasa hitondra fampandrosoana tokoa ve sa tsy. Ny antoko MMM araka ny fantatra manohana ny kandida laharana 70 Andry Rajoelina. Tonga tany Ankily araka izany izy ireo napahafantatra ny olona ny vinam-pampandrosoana izay narosi ny Andry Rajoelina. Tena mifolo ny zavatra faniriany hatao rehefa tonga ny fitondrana izy. Fa ny tena amin'izay tena mahakasika antsika tia amin'ny faritsotom-beo. Nataony amin'ity velirano ity hatany mandritry ny 5 taona izy io. Zava-dehibe amintsika izany satria raha tsy milamina ny tany tsy afaka mamokatra atsika. Raha tsy milamina ny tany tsy afaka mampiana-jaza atsika. Raha tsy milamina ny tany tsy afaka manano fihariana andavanandro tsika. Misaotra ny Andry Rajoelina nanao an'izay programa anasa an'izay voalohany anatin'ity velirano ity. Nanamafy ny fanohanana ity kandida ity ihany koa ny teo anivo ny MMM Toamasina. Ny any ity moa nanombotra ny voalohany antoko malagasy miara-miainga eto Tamatavy Toamasina zany. Satria araka ny fanamby napetraka anay zany na avy any amin'ny Brofobe na ty amin'ny faritra dia nanapa-kevitra ny Brofobe fa nanao ny candidat numéro 13 Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ataontsika toato.
ka tsy diso anjara amin'izany moa atsika ty tamatavy atsika jiaby agnatiny malagasy miara-miainga na ny indrintsindriako tsoratra ny atsika vehivavy miara-miainga dia samby androtsaka na misy aza le fandraisan-dahatra ambadika sy ambadika ny fotsika dia tiany zany jerentsika jiaby. Ho an'ny eto afovoan'ny tany kosa mitoy ny hetsika fampelezan-kevitra ataony IRD tamin'ity androany ity hetsika ara-panatanjahantena baolina kitra sy baolina lavalava no nataony boriboritany fahadimy ho fampisehoana amin'ny rehetra fa anisan'ny zava-dehibe ho an'ny kandida laharana fahatelo amby folo ny fanomezan-danja ny tanora eo amin'ity sehatra ity. Omby matavy roa no natolotra ho an'ireo nandresy amin'izany. Lalao baolina foot sy ny rugby izay efa mampalaza ny ty amin'ny 5 boriboritany fahadimy io ary efa nikarakarainay hatramin'izay ireo mpilalao ireo ka nanolotra omby ray lokany izay mahazo final ny an'ny rugby sy ny foot zany samy mahazo omby ray avy izay tafakatra final. Nitanjona dia ny ampandresan'ny président Rajoelina amin'ny fifidianana izay premier tour dia vita. Fanzavana tena tiana itsindrina indrindra avy izao akatoka famaranana ny fampielezan-kevitra izao dia ny fampirisihana ny olona andeha hifidy, fampirisihana ny olona andeha hanjatsavato satria efa ambaranay ombieny foana fa hoe ilaina ny fampielezan-kevitra satria eo no maneho an'le izao ny fandresehan-dahatra ny olona hifidy fa ny tena natao hoe fifidianana ary ny antoko ny fampandresena dia le latsabato amin'ny fahatelo amby folo amin'ny fafitony volana novambra dia io no hoe efa nidradradraina nandritra ny ray volana zay hoe larana fahatelo amby folo ary André Rajoelina zay le kandida araka le tonkerana hoe solution numéro 13. Rapitsy no hifarana ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ity. Izay ny amin'ny fahifarana amin'ny alatsinainy fahadimy ny volana novambra ho avy izao amin'ny sasakalina ny fampelezan-kevitra ho fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany eto amintsika izay naharitra 30 andro tokony angina tanteraka araka izany manerana ny nosy ny androny talata fa 4 ny volana novambra ho avy izao Rarsona Andry. Hifarana ny alatsinainy fahadimy ny volana novambra ho avy izao amin'ny sasakalina ny 30 andro nanatanterana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany eto amintsika. Midika izany fa tokony ho fanginana tanteraka no izy manerana ny nosy ny andro ny talata fa 4 ny volana novambra ho fanomanan-tsain'ny olom-pirenena feno 20 taona voasoratra anarana anaty lisam-pifidianana anatanteraka fandrotsaham-bato ny alarobia fa 7 ny volana novambra taona 2024. Manomboka amin'ny 9 maraina no fisokafan'ny biro-pifidianana amin'ny andro ny alarobia fa 7 ny volana novambra io ary katony izany amin'ny 5 ora tolakandro saingy raha mbola misy milahatra dia tohizana hatrany mandra-pahavitapitra ireo mpifidy milahatra. Ny lalam-pifidianana dia milaza fa tokony ho efa vonona ao anatin'ny biro-pifidianana meloha ny amin'ny 9 maraina ireo fitaovana ilaina amin'ny fanatontosana ny fifidianana toy ny taratasy misy ny andian-dalàna amin'ny fanatontosana ny fifidianana, lisam-pifidianana, vata fandatsaham-bato mangarahara, ranomainty tsy azo fafana, bileta tokana efa misy sisony an'ireo solotena roa ao amin'ny biro-pifidianana tamin'ny antsapaka, penina sy fitomboka efa misy ny marika X na croix, toerana voatokana handatsaham-bato na ny isoloir. Tsara ny manamafy fa ny mpifidy izay voasoratra ao anaty lisam-pifidianana dia mitondra kara-pifidianana vaovao miaraka amin'ny kara-panondrom-pirenena na fahazona mitondra fiarakodia na pasipora tsy lany daty araka ny lalam-pifidianana vaovao vao afaka manatanteraka fandrotsaham-bato. Tokony ho afaka mifidy ny mpifidy voasoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana na dia tsy manana kara-pifidianana azy izy saingy kosa tsy maintsy manana taratasy fanamariana momba azy izy toy ny kara-panondrom-pirenena na fahazona mitondra fiarakodia na ihany koa pasipora mbola tsy lany daty.
lafa mavao hafa kosa indray dia nodimandry teo amin'ny fahavalo amby dimapolo taonany omaly monseigneur Arakotondrazao Roger Victor zay évêque ny diocèse Mahajanga izy no évêque fahadimy ny tatana ny diocèse Mahajanga ny solany monseigneur Joseph Ignace Randrianasolo ny 2 févroary 2024 évêque izay mitarika ny justice épée izy ary évêque ny karakara ihany koa ny JMJ faranteo zay eto amin'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Fa ny anizatsika ny vaovao kosa indray dia tazan'ny tompon'andraikitra sy mponina miodiody any Mananara avaratra nanomboka ny herinandro lasa iny sambo iray filahin'ny pavillon Panama izay mikasa akasy hampiakatra andramena antsokosoko. Rehefa nanao fizavana sy nanamarina ny antota taratasy ny ity sambo ity ny tompon'andraikitra any an-toerana dia nandositra ilay sambo. Omaly sabotsy anefa dia niverina ny odiody tany indray ity sambo ity. Maneho ny ahiahiny ka mangataka fandraisana andraikitra avy any ministeran'ny fiarovam-pirenena faran'izay aingana ny tompon'andraikitra any an-toerana. Ho taterina aminao atao anatin'ny fampalalam-bovany Cool TV any moa toy any izay raharaha izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatritsika amin'izao fotoana izao aorianan'izay natatsika ny olan'ny fananantany izay 500 isanjato moa mahakasika izay olan'ny fananantany izay dia eny amin'ny fitsarana avokoa. Eo ihany koa ny olana amin'ny fifidianana izay foloan'ny fédération malagasy sy ny baolina kitra. Rehefa beohary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidque numéro 1 Malagasy. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Dig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e. Bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saïda. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidque numéro 1 Malagasy. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles.
Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Zig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatrany 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovia. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao. Alefa saída. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ady tany no mameno ny 20 hatramin'ny amin'ny 100 taonina raharaha eny amin'ny fitsarana indrindra any amin'ny faritra dingany iray ahafahana mampienina izay tany ady tany izay ny fampahafantarana ny mponina ny lalàna mifehy fananana tany Gaëtan Andriatsilavo. Mila fotoana ary dingana maromaro no tsy maintsy lalovana amin'ny fikarakarana ny titrana tany. Ny titrana tany izay arofanina sy fitaovana lehibe ho an'ireo tompon'ny tany tsirairay avy. Arena ny fananana taratasy tany ary antoka ampandrosoana ny toe-karena sy ny fari-piainany ny tsirairay. Nanamafy izany ny minisitry ny fanajarena ny tany nandritra ny fizarana titra fahobe nataony tao fandriana faritra Morony Mania. Eko dia mifalianareo ary androany mpisitraka ahazo an'izany tany zany satria io no fitaovana hoentina miady amin'ny hetraketraka amin'ny halatany sy hoe fibodoana tanynona fa lefa manana titra agnao tsa misy mahatokony intsony hibodona hanao ankeriny na hanao roabia taninao fa zay manao an'izany midongy mibodo tanynona anefa tsa titra ny ampela-tagnana dia sahaza azy ny fagnenjehana azy. Raha ny fanazavana ady tany no mameno ny 20 hatramin'ny 90 raharaha eny amin'ny fitsarana indrindra any amin'ny faritra. Ady tany ihany koa no mampirongatra ny famonoana olona, ny fanafian-dahalo sy ny maro hafa. Dingany iray ahafahana mampiena ny tany ady tany ny fampahafantarana ny mponina ny lalàna mifehy ny fanana tany, eo ihany koa ny fanasaziana ireo bobodo tanin'olona. Tsa ministra ny fandriam-pahalemana fa aho ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, tompona ny raikitra aby ny ao amin'ny gouvernemanta miaraka mientana hampisy ny fandriam-pahalemana. Anisan'ny fototra tsa mampisy fandriam-pahalemana araky ny voalazany iaho be ny tanàna teo dia ity ady tany ity. Heko lefa agnao manana ny titra dia mampahafantatra ny tsamana titra aza mba miady koa ny tanynona anagnany boky raha onao. Eko dia izao ary lazananareo zay voatsamanana magnatonga ny sapan-draharaha ny fandrafesana tany eny ambositra sy ny domaine fananatany magnatonga karakarao amboariny taninao. Titra tany miisa 2,720 no nizaraina tao amin'ny kominina Fandriana distrika ny Fandriana faritra Morony Mania. Isan'ny sitraka izany ny mponina tao amin'ny kominina Tsarazaza, Miarina Avaratra, Tatamalaza. Na eo aza nefa izany rehetra izany mbola maro ireo mpanararoatra mampijaly ny madinika amin'ity resaka fanana tany ity. Ny anisantsika ny vaovao kosa indray 7,20 tanora miasa eto Madagasikara no misehatra amin'ny tontolon'ny asa tsy zarizary. Teboka maro no ilaina fanatsarana atongavana amin'ny asa mendrika eto amintsika. Manana didy amin'izany ny fanjakana ho ny sandika sy ny fikambanany ireo tanora. Fanadiny Fezora Valy. Isan'ny olana fototra misehatra ny fananana asa raha nambarany fikambanany tanora iray misehatra ato amintsika ny tsy fiomanana sy ny tsy fahafantarany tanora mialoha ny sehatra asa tiany idirana sy ny famaritana ny tanjona amin'ny fiainana. Anton'izany raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanabeazana mialoha avy amin'ny tontolo manodidina. Tsy misy ihany koa ankilany raha ny fanambarana izy ireo hatrany ny fanamorana ny fampananana asa ataony ny fitondram-panjakana.
ny fanjakana koa nefa ny tsy manamora n'izay fomba fidiran'ny tanora amin'ny sehatry ny asa zay raha eto Madagasikara dia lasa manao izay asa hitany le tanora na dia tsy mifanaraka amin'ny nofinofiny na amin'ny vinany na amin'ny zavatra nataony sy ny tanjony amin'ny fiainana ary le asa hitany dia ataony le izy. Misy miasa fa tsy mandray karama, misy mandray karama fa tsy araka ny tokony ho izy. Zany zany ainan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay lafiny zavatra maro ny nambaran'ny mpitarika sindikaly no tsy mbola tomombana ka ilana fanatsarana amin'ny fiainan'ny mpiasa malagasy sy atongavana amin'ny atao hoe asa mendrika. Eo aza ny lalàna eto Madagasikara mbola le karama farany ambany eto Madagasikara mihitsy aloha voalohany indrindra no tsy mahafehy amin'izay le hoe asa mendrika izay. Zay ny anankiray. Ny faharoa ny fiainana sosialy be dia be hatramin'izao ny reny amin'ireny orinasa ireny zany mbola tsy manaraka an'izany akory. Ny eto Madagasikara zany mbola lavitra ny tenenany azo iainana ny asa mendrika satria raha ny anankiray farany le hoe dialogue social aza mbola tsy misy na dia misy raha ny rafitra an'ireny hoe délégué de personnel, délégué syndical, CNT vao avy nitsangana teo iny zany fa tsy tena miainany tsara zany ireny fa efa falifaly fotsiny fanjakana, falifaly ny mpampiasa dia atsony ireny ifampidinika. Raha ny antontanisa ny taona 724 420 isanjaton'ny mponina latsaka 520 taona, 500 taona ny tanora 520 hatramin'ny 720 taona miditra amin'ny sehatry ny asa, 4 tapitrisa ireo tsy mananasa eto Madagasikara ka tanora ny 70 isanjato. Telo amin'ny 20 faingo 9 isanjaton'ny tanora miasa no misahana asa tsy zarizary. 50 isanjaton'ireo no manao asa tselika na karamaina andavanandro, 30 isanjato amin'izy ireo ihany no manana fifanarahana an-tsoratra amin'ny mpampiasa. Vaovao ny fanatanjahantena raha tokony totsaina omaly tany Sambava. Ny fividianana izay filoha vaovao ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra dia tsy totosy izany noho ny samborana ny filohan'ny ligina Analamanga teny Ivato omaly. Mifamafao tanteraka ny vaovao momba n'ity fividianana ity amin'izao fotoana izao. Raha ny feo mandeha mety tototsaina raha-pitso alatsinainy amin'ny folora maraina saingy tsy mbola fantatra hatramin'izao ny toerana anatotosana izany. Tsy mandray antso ary tsy azo amin'ny finday avokoa moa ireo mpikambana eo nivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra nanomboka ny andron'ny omaly mahakasika izay raharaha izay hoentina aminao anatin'ny vaovao ihany moa ny vaovao amin'izay Federasiona Malagasy ny baolina kitra izay tafiditra amin'ny resaka politika avolenta. Zay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia any Nouvelle-Calédonie mandidina ny 4,7 alina sira etsy ireo mpifidy nandatsabato ifidiny enina tsy amin'ny fahazahoana fahaleovan-tena any an-toerana. 320 isanjato amin'izany no ny fidiny tsy fanadina. 320 isanjaton'ny mpifidy any Calédonie no ny fidiny tsy amin'ny fahazoana ny fahaleovan-tena. Hatreto aloha izany dia mbola voatazona ao anatin'ny Frantsa ny Nouvelle-Calédonie raha izay no vokatra vonjomaika taorian'ny fanisana ny roapatelo ny bilta. Mandina ny 470 isanjato kosa ny tahan'ny fahavitrihan'ireo mpifidy. Raha ny fantatra dia ny ampaham-betsaka amin'ireo Calédoniens no mieritreritra fa metimety kokoa amin'izy ireo ny fijanonana ao anatin'ny Frantsa ary tsy mahazo an'izay fahaleovan-tena izay. Efa tamin'ny fotoanan'ny accord de Nouméa no niandrasan'izy ireo izao fitsapakevim-bahoaka izao. Nahina mafy raha ny fanazavana ny sy nikorotana tany an-toerana mandina ny 10 ireo mpitandro ny filaminana naparitaka tamin'izany. Raha tsy ahivina dia efa ho 30 taona izay no niteraka resabe izay fialan'ny Nouvelle-Calédonie tao amin'ny Frantsa izay. Arahan'ny Frantsa akaiky araka izany ny fitsapakevim-bahoaka, andrasana ihany koa ny fandraisam-pitenena ny Emmanuel Macron mikasika izany. Noho ny fandaminana manokana dia hoarahanao aorian'ny fampalalam-baovao ny fandaharana alalino. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soavimagna TV loha mifodalo tompoko. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison?
narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny soca vitre. Labelcom, narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.